fanolona ny zava-misy ankehitriny amin'ny zava-misy tamin'ny laka misy lasa nazon'ny vombo coopérative dia hatreto aloha zany dia tsy mbola misy vahaolana miangirana ao anaty zava-natanterahana zay zavatra zay. Efa nisy ihany fanapa-kevitra andraisiny tao anatin'ny commande gendarmerie zay isaorana azy dia mbola misaotra ihany koa ny tompony andraikitra ao anivon'ny gendarmerie nandray fanapa-kevitra zay fa maly zany ny coopérative Madaomby dia nahazo menasy tany amin'ny tompony andraikitra gendarmerie tany Sorono Mandidy zay manameloka tanteraka ny fitondrana andraraha univon'ny mpanao gazety sy ny fitondrana andraraha univon'ny tompony andraikitra ambony aty ambony aty afara tapany. Noho zay antony zay tanteraka zany dia tsy avela mandeha tsy manao sonia ny fiba ny omby coopérative zany gendarmerie nomboko amaly sy androany dia mikaso tanteraka zany omby coopérative zany zay mpikamo anaty coopérative ao Sorono Mandidy ka noho zay antony zay dia zay coopérative zay mpikamana rehetra ao anatin'reto zone reto melaka Sorono Mandidy ary any amin'ny faritra atsimo dia mijanona tanteraka ny omby zay hoenty rehetrarehetra rasaika amidy eto Antananarivo sy omby zay hoenty rehetrarehetra amidy ao Sorono Mandidy dia najanona daholo. Noho izany zay anatin'ny coopérative Madaomby zany raha tsy hoavany toe-draharaha dia mijanona tanteraka zay tsy hanao an'ilay asa atao anatin'ny resaka ombintsony aloha mandrisina fotoana voafetra manam-pandaminana ny raharaha. Dia fantantsika tsara nga mahavoakatra tanteraka zay zavatra zay dia zay omby rehetrarehetra namiditsy tamin'ity herinandro ity zany no sisa ny omby amidin'ny coopérative fa ny omby rehetrarehetra zay miala efa najanona daholo misy ny fivoriana tamiko amaly alina najanona daholo zay omby rehetrarehetra ho amidy amin'ny herinandro sy amin'ny tapa-bolana amin'ny ramray volana omby miala avany amelaka najanona daholo ny ombin'ny coopérative. Noho zay antony zay zany zay faneriterena mahazo anay zay tambenam-bava zay tsy maintsy mijoro amin'ny fijerenany marina ao anatin'ny zavatra fitantanana anaty resaka coopérative Madaomby ity. Ketra zay dia mitodika tanteraka amin'ny filohan'ny republika mba hijery tanteraka ao anatin'ity vahaolana ity satria tena misedra olana zay ankehitriny raha miteraka foana zao fanantenteriterena toy izao dia mataky zay fandraisana andraikitra tanteraka ho andreo tompony andraikitra zay nanao menasy indrindra ho antenako manokana atao anatin'izay zavatra zay tao anatin'ny fitantanana coopérative ity. Ka eto zany dia manameloka tanteraka zany zavatra any ary mitaky fandraisana fepetra ka mitodika eny amin'ny filohan'ny republika mba handray fepetra feno satria tanora dia tanora ny tena mitantanan'ilay Madaomby dia zao sahady ve ny antso zay mahazo anay tandraraha tanora atao anatin'ity zavatra ity firy n'olona velo anatin'ny resaka omby io firy n'olona velo anatin'ny resaka eny io ka noho izay antony zay indrindra mitaky zay fiarovana ary fandraisana fepetra satria lasa morotevaka zany ny fiompiana omby sy ny fandrarana omby au niveau ny coopérative Madaomby. Ka noho izay antony zay atao anatin'ny coopérative Madaomby manokana dia miampy tanteraka ao anatin'ny asa fanovana ny tontolon'ny omby eto Madagasikara. Ny 85% ny famatsiana omby amin'ny tsena rehetra dia mpikambana coopérative Madaomby daholo. Misy akosa misy tsy mpikambana fa ny 80% dia valopolo isan-jato zany dia amin'ny coopérative Madaomby daholo ny mamatsy azy. Izy aloha le olona menasy anareo afaka ampahafantarinareo teo misy proof zany zavatra zany teo mason'ny tompony andraikitra ny gendarmerie zay nisy fivoriana nisy fifampiresahana maly tao anatiny fanatanterahana fanafaonana ny vérifie ity no tonga tampoka ny appel zay nataony tompony andraikitra io ty amin'ny telefôna eo mason'ny tompony andraikitra ambony gendarmerie fa raha ohatra ka mbola mitohy ny fitenenana amin'ny mpanao gazety sy ny fitenenana aty ambony aty ny mikasika ny marina anatin'ny resaka tontolona omby ity fa tsy vita fifampiresahana dia anovana chantage zany omby tsy avelanao sonitsony ny gendarmerie ao anatin'ny tanteraka le omby. Noho zay antony zay zavatra zay zany no agnatana fepetra feno. Dia manaraka zay koa zany ny délégué mpanjakana koa tsy hamoaka taratasy na autorisation de sortie na complément de passeport amin'ny omby io zany raha tsy manao signature ny gendarmerie ny fiba. Zay zany zao le problème misy antsika ankehitriny tsy mety hanao signature fiba gendarmerie dia tsy mety hamoaka autorisation de sortie ihany koa ny délégué mpanjakana. Andraikitra ambony eo niveau gendarmerie eo nivon'ny indrindrandrindra ny prime ministre sy ny filohan'ny republika mba hijery vahaolana maika zany amin'izay zavatra mahazo anay zao satria maromaro amin'izay fotoana zay nanomana amin'izay vahaolana zay moa ve rehefa mijoro ve anao anatanterana an'le asa anay nge io dia omenaseny zahay tsy teniny marina mandrona zavatra rehetra ka zay antony zay zahay zany hatreto dia mijoro ary tsy manaiky zahay hatramin'ny farany ao anatin'ny fanatanterahana ny asanay ary zay tompo tsy manaiky lembenana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Inona le tena marina nareo dia inona aloha le tena olana ny tomboan'le izy fa tsy fantatra mihitsy inona ihany koa le fandraisana fepetra nataon'le gendarme le tsy mety aminareo
Raha repetraka aloha hatreto zany dia repetraka gendarmerie foibe mikasika an'izy hoe nandefa solitena any toerana izy ankehitriny mikasika le fampijanona tsy manaiky zany zao problème tsy manaiky ny gendarmerie hanao signature fiva raha tsy raha ohatra ka mbola mitohy foana zany ny zavatra ataontsika salany zao dia tsy manaiky koa zany ny délégué mpanjakana hamoaka taratasy na hanao hanao signature koa fiba raha tsy manao ny gendarmerie zay anton'izay zany dia kaleo daholo zany zao miombony coopérative amintsika amin'ny teny zao ka inona ny antony tsy anaovany zareo an'izay zavatra zay iny ny fiavelezan'ny coopérative dia tsy fanekeny ny coopérative Mataomby handohan'ny vola arivaria dia teo nisy fifandonana dia very ny coopérative dia sopisony avy hatrany zany gendarmerie ny compolisy miaraka tamin'ny dahalo dia rehefa tonga tsoro mandidindray io omby io miaraka amin'ny omby tsy very dia noho ny fanambarana gazety nataonay tao anatin'ny fitantanana ny coopérative amin'ny fitenenana ny marina dia tsy neketezitra ny gendarmerie vis-à-vis an'izay zavatra izay gendarmerie tena toerana dia tsy hanao contrôle ny ombony coopérative Mataomby ary tsy hanao fitomboka ny fiba ny ombony coopérative Mataomby noho zay antony zay zany dia kale daholo zany omby amintsika amin'ny teny zao omby arivo latsaka milina latsaka kely eo zany omby io ao antsorony mandidy noho zay antony zay indrindra zany raisany fanapahakevitra ny resaka tamin'ny lehibe tompony andraikitra ambony gendarmerie dia zay atao anatin'ny fifampiresahana no nahazo telefôna ataon'ny tompony andraikitra gendarmerie fa tsy mahazo mandeha ny omby raha ohatra ka tsy mifona ny tenako devant gendarmerie fa tsy hanao itsony conférence de presse tsy fampiresaka amin'ny tompony andraikitra ambony aty amin'ny tompony andraikitra maefa aty ambony aty inona ny anton'izany zavatra zany azo ekena ve zany zavatra zany ozy isika zahay manana ny omby very sy ny ombinay sy miaraka amin'ny fikambananay ve efa manana problème dia zahay reny tsy avelitaraina amin'ny zavatra tianay ho atao mety hoe zany zavatra zany zay zavatra zany rasanay fanapahakevitra iny ary zany zavatra zany misy proof enregistré daholo zavatra conversation io menace ny fanaovana tamin'ny tompony andraikitra io ary misy vavolombelona tompony andraikitra ambony eo niveau gendarmerie sy tsy tonoana anarany tony maly misangany io zavatra io maly arivo noho zay antony zay nandraisany fanapahakevitra zany nanomboka androany hoe noho zao zany tsy afaka miasa malalaka tsika ao anatin'ny fanatanterahana ny asantsika donc mivory ny coopérative sy ny section coopérative rehetra ajana daholo zany ny omby zay rehetra idy tsofoka tsoro mandidy ho an'ny coopérative dia mijanona tsika satria iasa ary tsika zao ny zavatra mahazo atsika tsika efa very fananana ndray tsika efa sahirana ndray mbola zao ny zavatra mahazo atsika iasa izy ara hay zany anatin'ny fanatanterahana ny asa zay zany anatin'ny fandarana tanteraka ny teny hoe victime zany indrindrindrindra ho anay zany anatin'le izy amin'ny fitariana an'izy hoe tanora zay mitarika anatin'le coopérative dia victime anatin'ny aiza ho aiza zany ny avenirandreo amitsika gasy zany sy ny fandarana omby amin'izao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ka zay ny anovanay Antsoava amin'ny filoham-pirenena mivantana sy andriamatoa premier ministre mba handray fepetra feno mifanandrify amin'izao zavatra zao fa tena sahirana zay conférence de presse nataon'ny Mataomby zany dia hitondra fanazavana mikasika an'iny zany izahay eto amin'ny gendarmerie ny olana zany dia resaka fakana vola ataon'ny zandary amin'ny lalana zay andalovan'ny olom-barotra raha ity katy zany dia ny avy amin'ny faritra andrefana iny mandeha mitsofoka makany Tsoromandidy monjintsena Tsoromandidy mitaraina zany Mataomby fa be loatra le vola aloha ary rehefa ohatra ka tsy mandony le vola dia lasa olana be ary ahiny ary hoe le tsy fandraovana le vola misy na tonga amin'le alatromby taria Orombato zay limitrofin'ny faritra Melaky amin'ny faritra Ambolava. Kiasika ny raha manokana moa zany dia efa misorona tao ny lehiben'le zandary tao amin'ny Orombato io zany zay voendrikendrika mikasika n'io alatromby fakana vola mitohy alatromby. Taorianan'izay indray zany raha nomaly tany Tsoromandidy dia tsy nivoaka ny omby satria tsy mety manao visa ny gendarme dia tsy afaka manao ny taratasy ny délégué nisy fivoriana tany araka ny tatitra azo mikasika nataon'ireo autorité administrative zany ao anatin'izay zany ny groupement tao Tsoromandidy maly arivo izay taty Antananarivo ihany koa dia efa nisy fepetrany raisinay zany mikasika an'io satria rehefa naino an'io zay dia nalainay nasainay niakatra avy hatrany zany ny lehiben'ny zandary ao amin'ny faritra Bongolava
alina mareriva io alina ihany izy de efa tonga de efa natao natomboka ny famotorana mikasika ny raharaha io zany zay moa tsy afaka milaza mikasika iny na voalazana teny famotorana io satria misy an'le secret an'le ankety tsy ambaratelon'le famotorana zany tsy azona aketo mikasika amin'ny madamomby manokana mikasika ny raha io de efa mihina fotoana koa izy zany amin'ny fandraisany ambavany amin'ny madamomby zay zany fipetrany raisina mikasika an'io ny olana de le resaka araky ny teny teny tsy fanaovana ny fanaovana gendarme visa ny fiche individuel du bovin de lasa tsy afaka manao ny taratasy zany ny délégué eto zany de miteny aminareo ary araha ohatra zany ny délégué zany délégué mpanjakana ampahafantarina amin'izy ary fatany izy zany le fanaovana visa zany de fomba fiasa napetraka tany amin'iny faritsy ny fotsiny napetraka zareo tany fa ny visa fiche individuel du bovin de tsy obligatoire tsisy lalàna andininy anankiray amina lalàna zany milaza fa hoe ny ombom-barotra de ny fiba de tsy maintsy visen'ny gendarme ny asan'ny zandary ao anatin'ny ombom-barotra io famaritana omby io ary ny contrôle omby amin'ny akapobeny de mijery fotsiny mifanaraka amin'ny taratasy mikasika an'le omby ve le omby ny volony zany ny lokony ohatran'izay koa le tompony mifananan'le tompony an'le izy janona atreo raha ohatra ka tsy mifanaraka de ampidirina forera le omby de misokatra ny fanadihadiana sy famotorana mikasika ny omby iny zay tsy manao visa hoe andamosin'le fiba de asiana visa de sonia tsy manao an'izay raha ohatra ny zavatra atahorany hitranga de ty raha manao visa io le gendarme andamosin'le fiba nefa ny aveo le omby hitan'ny tompony zay veromby tany aloha tany hoe ry ny ombinay de sanatrisatry n'izany zany azo enjena ho complice ihany lay gendarme zay manao le visa andamosin'le fiba azonao tsara ny zao zay mahatonga tsy tokony anao le visa mihitsy le fa fomba fiasa napetraka zareo tany de mitoizana de eto zany délégué zany amin'ny tika ty tsy mety manao an'le visa tsy manao an'le taratasy raha tsy vita le visa ataon'le gendarme azonao tsara izy maly ihany moa zany de efa mena baiko ny tany ajanony tsy manao an'izany visa zany nareo fa toizana ny fanaovana ny taratasyn'omby zay zany ka raha ohatra ny manao antso avy any zany anareo mpikirakipiny zany mpandrarah amin'ny resaka omby hoe toizo ny asanareo omena baiko ny gendarme ary fampahatsievany ihany koa zany mba manao ny asany tsara fa tsisy vola na aliary ary tokony alohany amin'ny fisavana fanaovana contrôle ny mbarotra reny misy elinay moka ny mifaritra sasany faritra anankiray hoe ny any mifaritra mihitsy zany mametraka taratasy zany milaza hoe zao ny aloha isaky ny omby rehefa mandalo fisavana ataony gendarme zay de zay moa zany de misy fanadidina mikasika an'izay ao anaty koa mikasika an'izay zany ny tofamarina zany zavatra zany fa tsy misy na ariary ny vola aloha raha ny teny izy de azona quittance ara-dalàna ary io de misy ampany miditra amin'ny fanjakana io vola io zay zany mikasika an'iny ka ianareo amin'ny mpandrarah amin'ny resaka omby zany toizy foana ny asanareo amin'ny resaka fandrarana omby ny gendarme dia tsy voatery anao visa ao andamosiny ny délégué tsy andro visa ny gendarme vao ny taratasy omby fa afaka tonga de manao ny taratasy omby avy hatrany amin'ny fanamborana fiba isorana manokana zany zareo ka mifanaisana fepetra ary mbola irarina zany mba hisy fepetra foana ho raisa an'izay rehetra tokony andraikitra anatin'le izy ary angatany atana aloha satria tena anzeo zany zao na ny ainay ao anaty fitantanan'le madaomby ny sécurité ary isorana gendarmerie io zany nanamafy zay sécurité anay manokana zay aloha zany isorana commande gendarmerie sy le tokony andraikitra mo gendarmerie nanamafy zay sécurité zay ary fandraisana fepetra anaty